No nanamarika ny andron'ny fankalazana ny 24 volana Jona taty amin'ny komina Lakamisy Itaine, distrikan'ny Vohibato. Nitarika sy nisafo ny lanonana Ramiaramila ny lehiben'ny distrikan'ny Vohibato, Rary Jaonando Niainan'Orsoa ary ny avy ao amin'ny zandarmeria pirenena ny commandant de brigade Rakotoniaina Jean. Rehefa izay dia niroso tamin'ny matso lehibe izay notareny adjudan'ny commandant de brigade atya Alakamisy Itaine Rambelson Hertine. Narahana ireo mpiasa avy ao amin'ny distrikan'ny Vohibato, ny mpianatra, ny fikambanana maro samihafa ary ny mpanao fanatanjahantena. Fizarana marobonina pirenena no ny andoavan'ny famondrana izay nandrasan'ny vahoaka maro teto amin'ny kianja malalaka fanaovam-baolina Alakamisy Itaine, ka natolotra tamin'ny anaran'ny fitondram-panjakana izay nomeny lehiben'ny distrika ny chevalier de l'ordre national ho an'ny Rakoto San Joseph San Alexis ary ny fizarana maro-pakasitrahana ho azy 5 mianaka nahavita be teo amin'ny setry ny asam-panentanana mahakasika ny rano fisotro madio ary ny fanolorana ny amboaran'ny 24 volana Jona teo amin'ny setry ny lalao baolina kitra.